Viva 98.8. Azava fandarina eto mionjam-peo viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny iray ora atoandro ka hatramin'ny ora sasany famakafakana ara-politika sosialy toe-karena tondra taridalana kely famakafakana foy isika dia avy hatrany dia iantsehatra ianareo amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny antso amin'ny finday amin'ny tian'io ity zany a dia ny larana aloha tsy miova 034 07 009 88 io no idirantsika zany ao anatin'ny antso amin'ny finday dia napitsika larana anankiray aloha fa zany hoe samy mitovy ihany samy hiasa daholo samy telma aloha mandra-pahazontsika ny numéro-na opérateur hafa aloha zany ao anatin'izay dia oetsika satria betsaka nareo zany ny teny hoe aksisika be dia allo doublena zany le numéro aloha androany a dia ny 034 53 031 78 034 53 031 78 ho an'ny androany ihany io zany a anakoa zany ny idirana ny 034 07 009 88 dia ny anankiray 034 53 031 78 ireo zany samy 34 daholo zany ro etsotsika ro aloha androany fa mbola eo am-pandaminana zany mba elana amin'le hoe azakazaka be le fidirana amin'ny antso amin'le laharatokana dia mba natao anakoa aloha zany izy tamin'ity anio ity dalana foy eo anatin'ny famakafakana no etitsika ny zavatra misy zany dia betsaka ny zavatra miseho hatrany hatrany eto amintsika amin'ny sehatra ara-politika zany ny resaka eo eo amin'ny samy mametra-panontaniana daholo zany ny rehetra hoe aiza ho aiza le politika tena hiainan'le firenena sy iainan'le vahoaka tsika eto tsy miteny mihitsy zany hoe tsy misy izay asa zay fa misy ny asa zay atao fa mety hoe tsy ao amin'le hoe zavatra eritreretin'ny saitsika tsirairay avy ny zavatra miseho mantsy dia zao rehefa manara-baovao ny tena ka manaraka ny zavatra misy rehetrarehetra eny amin'ny mampanao gazety ny teny koa izay hoe mijery manakaiky tsara hoe aiza ho aiza ary ny mpanao gazety moa dia mpitaizan'ny olo-pirenena zany mazava ho azy manoloana ny zavatra misy sy ny vaovao mety misy dia ny zavatra hita ao anatin'izany rehetra zany dia misy domination na tanora zany hoe te hisongadina amin'izay ny tanora ao anatin'ny fandraisana andraikitra sy ny sehatra maro eo amin'ny sehatra ara-politika ny zavatra hita nefa ao anatin'le izy dia somary ao amin'le tanora samy tanora misy lalana tsy mirindra ka samy mahentotsika indraindray voapangapangana zain'izay da voapangapangana tanora voapangapangana zao samy milaza n'izay tia no lazainy eny daholo etsy an-daniny zay dia zao ny mpanao politika tranainy sy izay mba efa hoe mihevitra ny tena no masamasaka ara-politika mampisoa eto amin'ny tany sy ny firenena dia tsy manaiky lembenana asa raha voadiniky tsika zany zavatra zany
Dia ny zavatra miseho zany eo amin'izay dia misy fifandiran-kevitra tsy mety tafaray. Ndraindray mety mifanebaka mihitsy hoe izay tanora kely vao ray ranonorana salam'izao, izahay efa tranainy ohatran'izao salam'izao, izay ny tena mahalala momba an'io. Dia misy ihany koa ray aman-dreny be izay tena hoe voakevitra ara-politika mihitsy mahalala ny sehatra ara-politika, mahalala ny fianarana ny diavina amin'ny ara-politika sy dia izy ireny indraindray te-teny fa ohatrany tsy afaka miteny. Dia raha miteny izy ireny dia ohatrany indraindray ataon'ny olona hoe sanatria mivava. Mety ho izay mifandraisan'ny sasany azy dia hoe efa resaka lany-daty zany hoe izay le tena zava-doza. Ray aman-dreny foana. Ary raha tsy nisy ny ray aman-dreny, tsy nisy ny taranaka faramandimby mazava ho azy. Mazava ho azy misy mipandimby fa tsy maintsy toavina. Fa eo an'elanelany eo misy an'le mpanao politika tonga ho azy tsy fantatra hoe ahoana na ahoana, dia iny ny perturbation ngeza be misy mampisara-kevitra. Eto androany dia hiteniny hoe tsy adalan'ny ray aman-dreny na mpianatra ny tanora hanovy fahalalana sy fianarana ahafahany mandray andraikitra amin'ny anjara asany eto amin'ny tany sy ny firenena. Na ho mpandraharaha izy, na ho mpanao politika izy, na ho tanora kristianina izy, na inona izy, fa ny fifampifehezana sy ny ferehetra misy ao anatin'izay no mila hita maso sy asa mivaingana ho tsara tarafina. Fa za kosa tsy d'accord tsony raha izaho manokana no hoe hita zao fa tanora nandrato fianarana nianatra dia andeha ho atao tsinitsinina. Tsy mety zany. Eto tsy miteny hoe ny zay ny Z na ny zay ny Y na ny zay ny X na iza na iza, tsy hany le problème. Fa le hoe fanovozana fahalalana entina ahatsara ny fiainam-pirenena, zany rehetrarehetra zany mitambatra amin'e dia anisany hiainana ao anatin'le firenena, na ho mpanao politika izy, na ho mpandraharaha izy, na ho mpitsabo izy, na ho inona izy, ka nisy ny traikefa izay ny ratoviny dia mitona ny anjara biriky ny tanora ao anatin' izany toe-javatra zany. Ahoana moa zany no tsy ahitana no hoe misy ny tanora tokony hiantsehatra amin'ny zavatra ohatr'izao araky ny fianarana ny anarany sy ny traikefa ny anarany mba ahafahan'le rindran-daminy eo amin'le firenena misy. Izay no nahatonga antsika ny teny ny hoe ny ministera rehetra de sosialy mbahoaka daholo dia ao anatin'izay sosialy ny sampan-javatra be da be izay tokony ho kapte tsara zany amin'ny sehatry ny asa izay ataony dia automatika mandeha ho azy io. Fa raha olona sady tsy nandala no tsy nahafantatra no tonga fotsiny ihany dia miveriny ty teniko ty le hoe sanatria ny vava ve eto Madagasikara no misy an'izay hoe rehefa tsy misy asa tao sy tsy misy zavatra eritreretina tao sy tsy hoe ndao anao politika fa hany ny vola aingana. Potika tsika raha vo zay. Mora ho an'le olona no mitsara ny zava-misy rehefa aveo. Dia misy fomba fiteny ty samy mahay an'izany daholo hoe dinosaure politika. Misy fomba fiteny ohatr'izany dia surko zany le fomba fiteny dinosaure, fa le ataontsika hoe ireo efa tena hoe
vokotaona tamin'ny politika zany efa elany etezana dia tokony ho hita taratra ny fahaiza mifehan'izay ao anatin'izay le hoe efa lehibe ihany koa dia ny zavatra misy amin'izay fotoana izay dia hita maso sy azo tsara iny ny fahaiza miaina sy ny toetra mendrika mety misy ao anatin'ny sehatra ara-politika ny resahantsika. Donc zany rehefa tonga amin'ny fotoana hidim-biasana ny hafa amin'izay tadio tsara nefa ny olona tsy adalana eny ny sin'le hoe retraite ray zay faharoa manaraka an'izay mba hiteny kely ka na amin'ny baiboly ary miteny 70 taona na 80 taona rehefa tonga eo amin'izay limite d'âge zay zany dia tokony akaina mipetraka tsara amin'izay ao anatin'izay hidim-biasan'ny hafa fa omemboninahitra ianao rehefa avy eo ao anatin'ny torolalana sy ny zava-misy rehetrarehetra zay mety hoentina ao anatin'le izy satria mifandimby io mifandimby fanohany amin'ny foana dia izay hoe trangaray ao anatin'izay ao anatin'ny mety hoe misy ny olana ara-politika, misy miongana, misy nesorina, misy nametra-pelana, misy salam'izao seho ara-politika amin'seo reny fa izay seho ara-politika zay dia io le hoe manara-maso ny vahoaka malagasy mahita n'le zavatra misy eo hoe inona no nahatonga an'io, inona ny antony nampisy an'io, inona ny zavatra tokony amboarina ho fanotsiana tsy isiny tsy hiverimberen'ny zavatra ohatran'io. Zay zao le zavatra rehetrarehetra raha tena fehezitsika ka raha misehatra ara-politika ny resahana dia tokony mba ho stricta ny tompona andraikitra tia moa zany ataoko hoe tsetsatseta tsy aritra satria sao dia izay ihany koa ny mety mahatonga n'le seho ara-politika tsy tafapetraka sy tsy mifantoka tsara eo amin'ny seham-pitantanana eto amintsika fa tokony mba ho dinihany ny any amin'ny anteny mera sy ny anina hoe aiza ho aiza ny capacité d'étude ho an'ny tompon'andraikitra ara-politika miainga avy any fotony ka hatrany amin'ny faratapony. Azonareo nga mantiako tenenina fa zany toe-javatra zany dia mampiseho zavatra be da be ihany koa. Za tsy resaka FB tsony fa ny anaty FB nga samy mahita zavatra isan-karazany daholo tsy dia ino loatra ny antsika ny intéressant fa le fanotsiana mametraka an'le izy tsy azo atao ve ny hoe ny capacité d'étude ana président Fokontany hatreo amin'izao mila diplôma zao, capacité d'étude ana maire mila diplôma zao, ny député mila an'izao sahala amin'izao, ny any filoham-pirenena ohatran'izao sahala amin'izao mba hafahafa kokoa manko ny zavatra misy ary mba tsy kivy ny ray aman-dreny mampianatra ny zanaka amin'izay fotoana izay satria mba samby mandray ny tandrify azy daholo ao anatin'le izy dia tsisy tombo sy ala. Nataoko entre parenthèse zay fa zavatra anisan'ny tranga miteraka problème eto amin'ny tany sy ny firenena koa ny zavatra ohatr'izany. So dia mba azo jerena satria efa mba ao anatin'le hoe fanavaozana fanovana asa anaiky an'izay hoe mpalao politika fanontaniana mipetraka satria raha izany manko mandeha dia avy ny resabe rehefa anao tsy maintsy manana diplôma zao ny raha anao président, tsy maintsy manana diplôma zao raha anao maire, tsy maintsy manana diplôma zao raha anao an'izao sahala amin'izao
misy koa ny olona tena miaina fotsiny amin'ny resaka expérience zay atao fa zao le fananana expérience anie raha ny hevitro manokana raha expérience 10 enina no tadiavinao tsy ho araka zany fa zay tena tokony hoe akapiteanao amin'le asa anankiray à la limite hoe atreo fa tsy maintsy tadiavina foana ny olona amin'izany amin'ny fotoana mampety azy satria nanana expérience tsara ary azo tsapaitanana tao anatin'ny traikefany nanana satria expérience age fianarany so tsika mieritreritra hoe ny expérience ataon'ny olona fakana traikefa fianarany io zany izy daholo ka zay zavatra zay anisan'ny zavatra somary mandringa eto amintsika raha fahitako azy hoe tokony mba kapitena tsara zany amin'ny resaka spécialisation io resaka politika io de misy fianarana io efa teniko eto zany azahoana diplôma ambony io zay ny antony isin'ny science po sisy ao anatin' zany resaka fianarana ara-politika zany betsaka ve ny nandalo amin'izay ka mahazo an'le toerana tafapetraka tsara ao anatin'le traikefa ananana sy le fianarana ny ananana mba tsy ny anarany mba tsy ampandringa ny asa rehetrarehetra zay atao eo anivon'le firenena sy eo anivon'le vahoaka taloha amaranako azy raha anao an'izany hoe tamin'ny anay moa nisy ny resaka hoe SN sy ny karazana service national fa taloha raha vao miresaka ianao hoe andeha anao mpitandro filaminana zany na sahala amin'izany be da be ny miala bala be da be ny tsy mety mihitsy be da be ary mitsoka mamorona hevitra ny tena lao mba tsy ho lany amin'izany za tsy ianao an'izany mandamy amin'izao fotoana mahatsara ve tsika hoe inona ny zava-misy eo anivon'ny firesaka mpitandro izy mibetsaka indrindra ary hiazaka zana mihitsy mifanarahana ny hoe roviana indray misy concours-n'izao na sana amin'izao petraka amin'ny fanontaniana hoe taratry ninona daholo zany rehetrarehetra zany taridalana fa makafakana kely zay nentin'izay mpiaino jaina atreo tsika sehatra nareo amfaneo malalaka mifaneo-kevitra rehefa aveo fa zao eto ampanajana hatrany hatrany ary averina foana le hoe rehefa misy olona imioniajan'ny olona fa na dia atao hoe tsy tianao ary tsy sarotra manaja olona eto amin'ny teny ampanajana raha milaza averiko foana iny hoe rehefa miresaka tsika aza asianan'le honohono na hoe sahala amin'izao fa rehefa misy kosa mba pirofo marina mba entinao anisan'ny zava-dehibe zany ny fampitam-baovao amin'izany zava-dehibe koa zay ka malalaka hoy amin'ny faneho-kevitra na ara-politika io na sosialy io na toekarena io nisy ny taridalana kely zay nentina teo fa makafakana foy afaka tsika mitondra ny faneho-kevitra ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny 034 07 009 88 ary ny anankiray ny 034 53 031 78 amaranako azy dia ny hoe miaraba ny namana mpanao gazety rehetrarehetra tsy akanavaka tamin'ny androtsika omaly tao anatin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ary dia miaraba ihany koa ho an'ireo namana rehetrarehetra mpanao gazety nareo ray aman-dreny na zoky na iza nahazo ny maro-boninahitra teo amin'izany sehatra zany dia homatotra lalandavitsika ao anatin'izay tontolo zay ary ampiseho lalandava ny fahamasinan'izay asa fanaovan-gazety zay mba tsodrano afaty amiko zay fifampiara-batsika rehetrarehetra le namana rehetra mpanao gazety tsy akanavaka na izy izy na izy izy
akafaingo aritsika dia ho averiko ny lalana dia afaka miditra tsika amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny antso amin'ny finday. Zéro 34 07 009 88 034 07 Mirabanao tompoko. Eny tompoko. Eny tompoko. Tapaka izy. Raisitsika ny antso eny tompoko. Mirabanao tompoko. Ohatray tombola mibipabipa fotsiny daholo sa. Eny tompoko. Mirabanao. Miraba tompoko. Salama to malona mampatika. Eny tompoko. Sylvain avy dia Bomaïty tompoko. Eny tompoko. Ny lainao le famakafakanao teo dia mba tokony atsahatra zareo misy samponan'olona gauche droite fa tena tsy mety mihitsy iny nge sambolona tsy nety daholo ny tetonanao zatra tsy nety daholo nge ndetrarehetra fa tsy hoe rajoela rery nanao tsy nety rajoela ne mbola nanao zavatra zatra natao rajoela nge zavatra mbola tena hita hoe nahavita zavatra tsy atao firenena efa lala forongony ihany dia tonga forongony rehetrarehetra mihitsy esona tamin'ny forongony ravalo forongony rajoe zay forongony rehetra tonga dia atao hoe fanovala dia vaovo daholo ny zavatra eo amin'ny rehetrarehetra eo zay fangatahana. Ia, zay. Isorana betsaka ianao dia makasitraka tompo. Aisitsika ny antso manaraka. Miraba tompoko. Allô? Lasa izy tsy miteny. Tapaka avy any aminao ilay izy. Eny tompoko, mirabanao tompoko. Miraba tompoko. Mirabanao tompoko. Mirabanao tompoko. Eny tompoko. Eo indrindra tsika amin'ny toetra ara-pirenena. Efa manahirana be mieritreritra fa misy olona teniteny fatany ka mahatonga mpitarika fanavakavaka samitsika malagasy. Mitandre mamaky tsika mikasika an'izany raharaha zany. Satria ny antony tsotra. Be dia be io fandehan'ila gera ao ivelany ao Madagasikara manana ny fiarena kibony tany ty. Dia zavatra izay aby dia efa ao ambadiky ny ihany ny tandrefana ahoana ny fomba ampisavorontanantsika malagasy. Io neneny tena tandreman'Andriamanitra hoe isisy ady an-trano sanateny vava izay neneny tena tandrovanay mafy. Efa ela izay no miantsoantso fa ny tandrefana tsy tia olo-kafa ampatsirosa amin'ireo. Lainga fotsiny daholo raha ohatra mbola mpandroso ny bac mondial sy ny économie. Tsy fa nandroso ela tsika. Tadidio aho fa ny fanafarana n'iny motera be ny jirama iny anafoanana an'ireo ilay mpanofa motera be mampandeha ny jiro tanan'ireo sy ny manodidina ady any Tsirabe iny ny tsy zakan'ny lohan'ny tandrefana hoe misy motera na farampolo rajoelina dikan'izany efa tsy porotsika ho izy ty folo rajoelina tika mila esorona ko na tandrefana reny zay io ka mila mitarana koa ny fitondrana amin'izao satria tsy tian'ireo koa no miaraka amin'ny Rosiana. Hitatsika ny olona gera ao nany ao fa tsika gasy fa tsy tokony ataotran'izaniso satria tany misy arena tia azotsika atao tsara ny mampitambitsy ny adovarotra mafy amin'ny tsy misy fanambakana amin'ny rototo. Na tandrefana izy atatsana fa rehefa tsy manambaka ny gazy fotsiny dia zay fotsiny anay ny ao anatin'ny sainay. Ka mila mitandrina mafy tsika ary miraisa ina fa ny tandrefana dia io resaka fabediana foko efa teny galiny izy any
Izany nenay tsy zakany loanay fa ny gasy de ray aby. Ary tokony hifankaty. Izay no tokony hoe manaraha maso tsara tsika. Mifampinotsika samby gasy. Fa ty aty fa adin'io arena. Akibony tany io. Terarara sy ny namany ary ny ranioma. Misoroka moa fa tsy teneny. Ka tsy mila mitarika tsika fa ty tsy adin-jaza. Fa resaka géopolitique, tsika gasy tsy mila géopolitique. Satria tsika manana andretraretra. Fa reo tsy manana ne mampisavotaka zao tontolo zao indrindra eto Madagasikara. Hafahafa mifandezava ka mila mitarina tsika satria olona ray tsika gasy ka tokony zandra mitsotra. So labetsaka ianao dia mankasitraka raisitsika ny antsoa manaraka rehefa misy a. Eny tompoko, miarabanao tompoko. Miraba mampatry. Eny tompoko. Miraba koa tsika fen'ny Okazava. Mori zany avy eto maro. Tamatama koa zany tiako azavaina dia zao hoe momba tsika le mpanohana amin'ny président Rajoelina. Tsika zany zao vao miteny amin'izao fotoana zao dia forongany. Nefa nanomboka firotaona moa ireo filoham-pirenena rehetrarehetra samy nanana ny forongany. Nanomboka tany fitondrana izy tsy nanana ny forongany. Dia izy zany natao hoe forongany. Zay zany mba tiako azavaina. Faharoa manarakarak'izay a. Itsika zany a tokony anana le hoe apetraka mihitsy zany ny fotoana rehefa tonga ny fotoana fifidianana. Dia apetrakantsika mihitsy ireo izay forongany a. Ty ny olona toatsy président Rajoelina. Hitatsika eo zany anatin'ny fitsarana hoe ay ve ohatsy zao ihany le izy. Satria manko ny amin'izao dia mampalahelo hoe enjehana. Zao ny andehana indray député Raholdina mampalahelo ny zavatsy zany. Tsy hita misy zany izay zavatra misy eto amin'ity Madagasikara ity fa fitondrana ohatrany akan'endry ny endrika fotsiny dia mampalahelo ilay zava-misy ka dia misaisaina fotsiny tsika malagasy dia misaotra lela tompoko e. So nabetsaka ianao dia mankasitraka tompoko. Lazatsika ny antso manaraka 034 07 009 88 na 034 53 031 78. Eny tompoko, miraba tompoko. Miraba ny mpisehatra rehetra ihany koa bara ihany. Voalohany indrindra miaraba anareo mpanao gazety rehetra na tratra ny tsika hoe fetinareo nga zany ny afaka anafatsika ilazantsika azy tsotsotra. Dia maniry tokoa ny tenako a mba tena hoe ho 4e pouvoir afaka isisaka amin'ny 4e pouvoir anareo ianareo mpanao gazety. Mba ho ao aminareo mpanao gazety any ny hevitra no hivoaka tambatra ary anarenana ny Madagasikara sy ny fehon'ny fitiavan-tanindrazana tena mahadiodio. Tsy ho voabaiko ny patron de presse na ny lehibe anareo ianareo amin'ny hevitra politika izay hijoroany manokana fa mba tena hoe anana an'ilay toe-tsaina hoe ty tanindrazana sy ny mpiray tanindrazana dia mijoro amin'ny foto-kevitra mahitsy ho fanarenana ho fanorenana ny Madagasikara malalatsika. Dia engany ihany koa ny kôry rehetra na mpanao gazety na mpitandro ny filaminana na ny mpivavaka na ny firaisamonim-pirenena mba tena hijoro amin'ny fitiavan-tanindrazana tokoa. Raha mpitandro ny filaminana moa izy zany nataontsika hoe ny anatin'ny tasikary dia mba tena ampiasa n'ilay atao hoe baïonnette intelligent mba tena piseho fa manana feon'ny fieritreretana fa olombelona vao manam-pahefana. Tika rehetrarehetra mihitsy olombelona samy zanak'Andriamanitra vao samy amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy. Dia mba ho teny ho fampiombonana sy ho tsy fizarazarana ampitambatra antsika malagasy tsy mivaky no teny hoe tsika amin'ny onjam-peo rehetra dia marosoa manokana anareo mpanao gazety ny tenako a. Raha misy ny tokony fanohanana ohatra efa nanohanako ny mpanao gazety hatramin'izayna olona dia eo foana satria ninona tolona nataon'ny mpanao gazety eto amin'ity firenena ity ka raha mbola tratrako dia nandeha foana satria manohana an'izany atao hoe mpanao gazety zany satria zany ny fitaovana voalohany indrindra isany entina mamitaiza ny olom-pirenena sy manarina firenena. Zava-dehibe ary tena masina ny asan'ny mpanao gazety. Dia mba tena ho vaovao marina no hoenao mpanao gazety tsirairay azy. Dia mba manafatra ny mpitondra fanjakana
azavakavahana ny mpanao gazety mitovy hevitra aminareo fa mba aseseo dia ataovy mifandimby mihitsy ny mpanao gazety manaraka anareo amin'izay asa ofisialy ataonareo eto amin'ny firenena satria tsy natao ho an'ny tokantranonareo io na ho an'ny fikambananareo manokana fa ho an'ny vahoaka malagasy ny mpanao gazety dia mba milaza vaovao tena marina sy tena misy dia aza sakasakana na aza raondrahona na mpanao gazety fa avy aloha tena mba hiasa malalaka. Manarak'izay ataoko fohifohy ihany miangavy ho an'ny mpitondra fanjakana atary sy fampisambosamboraty fa tsy mahaso ny firenentsika. Tsy hananantsika stabilité io ary tsy hampandroso ny firenentsika. Tena adanony fa raha sanatreny vavaladingilana ka izao no mitoy horomotra ihany ny olona sasany ao anatin'ilay fitondram-panjakana ilipilika lava sy ohatrany hoe tiana hodakana eto Madagasikara mihitsy mba tsy ho malagasy intsony tena indraindray fa mampitroatra le izy hoe zay mandeha rehetra dia firondony oka rere olona andao mba zay ampitambarika mpandroso Madagasikara no katsahantsika menakavy fa samy tompo Madagasikara tsika. Makasitraka tompoko. Isaorana betsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa andrasantsika ny antso manaraka 034 07 009 88 034 53 031 78. Eny tompoko, miarabanao tompoko. Miarabanao tompoko. Miaraba tompoko. Eny tompoko. Azafady tompoko. Azafady tompoko. Mba misy fanontaniana tiako ampetraka. Iza le miteny dia avaiza azafady. Hoe tena zape voalohany indrindra aloha dia amin'le miteny hoe tsy nanonga fanjakana. Iza le miteny dia avaiza tompoko azafady. Mbola tadidinay hatramin'izao andraso aloha maheno avy ianao. Mbola tadidinay hatramin'izao le teny hoe raha misy manome baiko anareo dia tody makany aminy basy. Inona ny dikan'izay teny izay ary tsy ho adinonay mihitsy izay feo izay fa ho tsaronay foana izay firongony. Allô? Maheno ve ianao? Allô? Maheno ianao? Allô? Maheno ve ianao zao? Allô? Maheno ve ianao? Allô? Maheno ve ianao? Maheno? Allô? Maheno? Maheno quoi? Iza ho le miteny dia avy aiza. Iza le anaranao miteny dia avy aiza. Maheno quoi? Eny tompoko, miaraba tompoko. Manao ny mampatrika za aloha mba mitena an'ireto fitondrana fanavoazana reto raha tena hakafoly vahoaka izy tokony tsy hanao ny toetra fanasamborana olona le firongony io. Re firongony reny etsy dala manginy fa rehefa mitroatra reo tsy hain'ireo haiko zay toina. Dia ny faharoa ninona fanaratsiana ny président Iany Rajoelina aloha hatreto tena navita zavatra betsaka tsy voatanisa zavatra nataony na nangalatra ary izy betsaka zavatra navita. Reto fanavoazana reto ny tsy haiko hoe ny asa ataony fanavoazana zany ty fisamboran'olona ty fotsiny fa tena mampalahelo zany aloha tena tsy nazo sitraka hoe fanampiana tamin'ny président Iany Rajoelina fa le fanampiana an'le vahoaka tena nahafapo fa tena tisy raha mbola isa président lany eto tena mbola sarotra zany mitady olona mitovy anazy zany fa tena farany aloha dia makahira président Iany Rajoelina za dia eo anila foana zay ary mivavaka ho aminazy atoandro manalina foana zay dia makasitraka Patrick. Isaorana betsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa rehefa miteny tonga dia teneny hoe avaiza iza le anarana dia avaiza fa manjary tsy ampiteneniko mihitsy nareo raha vao tsy miteny an'izay. Ie eny tompoko, miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Eny tompoko. Andramomanalina eny tompoko. Za moa raha mandeha le resaka hoe firongo dia tena taty tokoa io firongony io tsy mampaninona misy an'ilay firongo dia tsy maharatsy zany. Mampanina fa zao
itany ity tamin'ny fandalovana tsisy tasina zay tsisy eo raha zay ny fiheverany sasany hoy aho hoe fampitolorana ety fanarasiana ety fanapahateny ety de taroa fa samy mampangaina amin'ny asa ataony daholo ny olona de olona nomena asa ka hitondran'ity firenena ety de voalaza hoe ny asembohan'ny tavanao ny hinananao de oka anao marina oka atahotra ny masoandro mivalika io de narotsaka mitsidika ho an'ny tsara fanahy sy ny rano fanahy tsofa teo le fanampanaratra manazava ny tsara iazy na ny efa nitondra teo na ny mbola ndeha hitondra misamosara amin'ny ataony eto daholo alao avy ny fotoana misy anankiray mijery eny ambony eny misy maso mijery jery zanak'olombelona miaina amin'ny andro farany tsika zao tafanary olona aza atao atorapina azafaly ny fanakihana ifanaraty mandao ifampitivavaka mba ho any amin'ny fiainana mandrakizay fananganangona reny eo ary ianao de fo very ny fanaraty tsy voavita fifamelan-keloko mampiatoka ihany raha ny amonjy fiangonana zany mba afatra fa disa amin'io maherery misaotra ny televiziona befa makasitraka to so nabetsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa lasatsika ny antso manaraka rehefa misy eny tompoko miarabanao tompoko tompoko miaraba tompoko vaovao iza dia avaiza azafady iza dia avaiza anasika ty ihany iza dia avaiza azafady avy aty Pasanimalo iza le anaranao anarako misy etoso eny tompoko ndao ary misy etoso mile resaka politika asika ty ihany le anina fanavaozany ty ihany nangoaly tena lasa tena miofo le vahoaka amizao ila vao nahenao le tenin'ny anina ny fitondrateny le FFKM moa hoe tombodombodosa le Madagasikara de saiko misy zany zay hevitra hoe raha satria fanavaozana nandrasan'le vahoaka nefa nikorotana foana de zay zany mba tia metaka hoe raha fahitana anazy moa ka efa hegna maso misy zao sisa sy tenenandreo aleo taky zay sinisitra ohatrany manegnina zareo de tokony tio tokony sy anegnina mafy zany zareo tokony ametra-pialana avy hatrany satria sy ho tavavoaka andreo misy izy raha fijerena anazy de anambotra olona foana ve ny atao de sahatehiteny zany sambako erany natamin'ny Madagasikara na Republikan'ny Madagasikara zany mba nisy nahita hoe maramila zany nanafika raha sy amizao itondraha zao ka tena mba miaso manao aso avy amizareo zany mba magnara-baovao zareo tokony ametra-pialana avy hatrany reo mba sy tafiditra lalindalina de fahatrany gasy de zany mba resaka kelikely fa ty so nabetsaka ianao dia makasitraka raisitsika ny antso manaraka mirabanao tompoko tapaka avy any aminao le izy tapaka avy any aminao eny tompoko mirabanao tompoko eny tompoko mirabanao mirabanao tompoko ianao miantso aty amin'ny fandarana okazava iza dia avaiza azafady eny tompoko akimo mahiringely mihitsy zany antso fa mijery an'ity zavatra misy tiady ohatra mampalailaka de miala mitima mihitsy am'izao fotoana zao ity fisamboran'olo ity atsahary fa hitondra zava-doza ho anareo fitondrany misambotsamy daholo zao koa de samborona koa dedikera olo ty voto za ve de eteo mifandrombana fa de misaotra zareo fa de ahita raha amin'inareo ary nareo raha mijery sy miova mihitsy ane mipanohana andrato velona fa de io ary zao mivady tokozy vato amin'ny resaka am'dralahy tsirabe ty ny namako tena be da be mivadika ka de raha io ilany mpifidianana aloha de tsy ho azo mizalahy reo mihitsy fa de ahita raha mihitsy fa de misaotra betsaka so nabetsaka ianao dia makasitraka tompoko raisitsika ny antso manaraka miraba tompoko masiarambavaka any andriamatofo teo aloha velonao de fa mba mandray an'le jiro mba na de misy fatapahan-jiro ara amizao mbola misy fataterahana
mbola nisana fanimbonana sy fahatsiarovana azy fa tena nametraka sobenisy zany ange le mbanaovana mariny olombelona io mitaforotra mandra tsy voatery izy eo marina foana fa mety manisy foana ataony manodidina nefa mbola misy tsara ny fahaterovana fahaterovana ihany de mbola manimbona azy nefa de ao lay avo indrindra omba sy tamy efa salamana sy mbola ampitombo fahalalana sy fampianarana hitondrany firenena sitraky ny avo indrindra zany oka sitrako ny avo teny no tanteraka any atany lavitra any izy miaraka avo teny miaraka aminy sorana ny enenana ny avo teny soranareo so nabetsaka ianao de makasitraka raha vao numéro privé de miala tsiny tsy afaka mandray anao zay numéro privé tsy mandray mihitsy tsika eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko eny tompoko rabanao mampatrika eny tompoko maneno feonao aloha fa de anao fanokefakendrea iza de avaiza zafady eny tompoko avy tiasiraka efa piteny aty any zako eny tompoko eny tompoko zao tompoko ny zavatra tiako tenenina fa de tena mampalahelo be anahy mihitsiny a le toetran'le firenetsika am'ireto mpitondro reto elizaniza teo zany za zany mbola veriko foana fa za zao miteny zao a olona efa ray aman-dreny be za efa 7 taona za zao miteny zao a efa tamin'ny andro ny tsiranana zao ny miainako ny nahitako an'izany hoe général de Gaulle ny fitondrana hitan'ireny mpanjakany manjaina tamin'ny filanjana reny amin'ny ditongotra nefa tamin'izany rehetra zany any a nefa ny amin'izao fotoana zao zay rehetra mpitondra teo de ka nisy ny nalasany président tsiranana de nisy ny tsinety de liova ny fitondrana tsy misy nandeha amin'ny famarinana sy ny amin'ny ara-dalàna intsony fa zay rehetrarehetra mitondra teo a de tsy maintsy nangalatra ka be ny nataon'le teo aloha ihany nataon'izay teoriana satria ao nahitana ny arena ao no azahoana ny fiadanany zareo zany a ny fiainana taloha toko tsy mitovy amin'ny fiainana amin'izao mampalelo anahy mantsy ny olona le nikaikaika hoe fiainana ohatr'izao nefa tsy hitovy mihitsy fa velako iny aloha fa momba ny amin'ny Louis André Rajoelina tolona foana hatramin'izay na tamin'ny 72 na inona tsy naza hoko toerana izanizanizanizy ary za koa tsy mitady toerana fa mitolona ho an'ny fireneko ahako de tamin'ny tetezamita taony niraky tamin'ny André Rajoelina tamin'ny teo aloha hatramin'izao tsy mivadika amin'ny mihitsy ny ary za tsy mba nahazo toerana na hoe nahazo ninninino hoe nisy intereko fa no nitiavako hoe tanora ohatran'ireny izy mivady malala ny tsinjovana ny firenena ty a namerina ny zavatra teo aloha tsy vitany rehetrarehetra olona tsy mbola filopirenena izy olona tsy be tanàna nanangana ny hôtel de ville nanangana ny rova nanangana ny koloza minizanizy nefa maninona de njena le davita kely Andriamanitra nametraka an'io natao hoe davita kely fa tsy le lazain'olona hoe Nelson Mandela io a tsy fantatro miala tsiny amin'izay aloha fa izy a ny zavatra nataony rehetrarehetrarehetra nafa-po satria malala n'izany hoe mitsinjo vahoaka manome any anaty tokantrano manome vola manome fiasana manome asa manome inona ny rehetrarehetra fa de ny olona tsy mahavita azy ihany manenty ka izay mbola miandry azy foana na inona fa sao ianareo mafy eo satria efa miala aminareo daholo zany ankamaroan'olona fa raha vomiverina tsy zakanareo fa n'Andriamanitra no manendry izany fa mbola afaka miverina fa tsy velako eny aloha sodandrina mampatrika so nabetsaka ianao de makasitraka tompoko andrasantsika ny antso manaraka eny tompoko mirabanao tompoko miraba tompoko misy randry tompoko aty Maivatanàna eny tompoko kopatanao anareo Maivatanàna any eny tompoko mamay be ty aminay telo e tena mafana eny tompoko zao tompoko zavatra mampalahelo kely ihany ty fisambosamboran'olona ty mampalahelo allo eny tompoko maheno anao mampalahelo satria amorono adosy daholo le zavatra ty fanavozana tiany sarany de hoe tsy fantatra mihitsy hoe inona no avozona inona zava-bita tony tokona zava-bitany teo aloha ihany tena manao intérimaire sa tetezamita malahelo azy zay aty satria le forongony ty de tena mandreraka be mihaino azy
da mety tezitra ary toho le foromina ao aorianao ka tsy ho tatindreo zany iny mihitsy fa raha tafiditra amin'ny pataloha tery any le présidentsika io mampalahelo satria tsy mieritreretiny mihitsy anao le zavatra fa anana le olona fotsiny zany mieritreretiny fa tsy hitondra firenena fa raha hitondra firenena zany misy zavatra mariny tao ka alo maheno anao tompoko maheno ka zavatra manjavatra tena raha nanomana zay izy efa tena tsy zay mihitsy ny fandehan'ny zavatra io fa tsy nanomana izy fa mieritreretiny taminazy io de andavan'le anna fotsapita le olona ian'le mpitolona io amin'ny trésime tsy varenako azy fa no tafiditra teo izy de le olona nao ianao nitondra anay ianao nohatra zao zay fa zany le tompoko zany raha zany hoe ia tsy manambany an'le anna fa tena miaramila zany tokony tsy hitondra mihitsy raha tena izy sady mivaka civil raha civil zany izy mivaka civil izy tokony anao neteny dokomba iny efa miresaka fa miafy mianana sy nitoy sana mampalahelo zavatra de sanany be loatra le teko sana mahatora teo foko aloha de misaotra betsaka fa de zay no tiako lazay soratra sorana betsaka ianao de makasitraka resitsika ny antso manaraka miaraba tompoko miaraba tsika ao amin'ny viva Bokazava miaraba tompoko 35 dadaiante firongony ye tompo loha zava mihitsy ndresaka fa tsy atahorana ny teny zany mame okazava de maro ny zava-bitan'ny filoha-pirenena niaraka taminay ngamba fantatao tsara zany hoe 335 ary daday zany fa ambatondrazaka sy finirveste zany 44 manainga zipo université ny lycée sy ny rehetrarehetra tsy hotononona ajanontsika hoe mamy faharoa mamy raha ny tantara-pirenena tsika nijerena 1972 terminal ny tena tam'izany ary anisan'ny efa grevy tam'izany fotoana zany 1972 ny député tsy député fa ny maître Olala ny encadreur anay tam'izany zay mo terminal tam'izany niaran-grevy niaraka taminy renina tonga le hoe Olala ny zavatra fantatra tam'izany fotoana zany hatramintsika miresaka zao mamy coup d'état 72 coup d'état 91 coup d'état 2009 coup d'état 2002 coup d'état 2013 coup d'état insurrectionnel tamin'ny nametrahana ny CES coup d'état 2018 coup d'état 2025 maro ny zavatra hitany tena tam'izany satria ngamba azonao veriko am'izany raha ohatra ka tamin'ny 72 ny tena koa nefa nanomboka nalala hoe tolona de am'izao fotoana zao mety ho fantapantatra ny taonako fa tsy mbola nisy zavatra hita tam'izany fotoana zany hita am'izao fotoana zao fa am'izao fotoana zao no mahita an'izany hoe miaramila arony tandoka arony vosina tena grave be fa tam'izany fotoana zany tena efa mba nahita zany hoe miaramila niaraka tamin'ny tafika niaraka tamin'ny filoha-pirenena tam'izany ny FRS RGP niny fa ny tolona de mandeha araky ny tolona de ao anatin'ny tolona misy ny zavatra mipetrapetraka am'izao fotoana zao anao vo maly fakomaly maheno ny tena hoe samborina ndray olo le député de manazava ampanina mbola député ara-dalàna io mbola ny Mombasy manontolo mbola eny ampelantanany sy Mombasy fa nandeha nitsabo teny izy fa verina eto Madagasikara tsy misy filazana mihitsy Mombasy efa ny samborina izy de nitanaka le mpanina mijery hoe fa ny samborina hono io de gaga ny tena mahita an'izany ny zavatra tena petaka fotsiny ao anatin'ny afatra nge mamy de tsotra ataovy le ataonareo hoe zay vao nahoalina zainay le zavatra fantatrareo fa mety hitondranareo an'le fanjakana amin'le fanavozana mihitsy aloha zany hitanay ataonareo zany PDB maramila manafika vahoaka maramila manao kidnapping maramila manao percussion maramila manafika sauveillance sy ny faharoa ny CNZ manao an'izao de ozy izy le ministre hoe mbola tsy vorisain'ireo karamaina 10 000 karamaina 50 000 tena gaga ny tena romarikototra hoa iny ty fanjakana ny jory ty zavatra tsotra ndresana hoe tompoko ny zavatra ataonareo io hoe tsy fantatra ianareo marina be nao rapitso raha ianareo moa de ataonay ahoana fa raha tsy ianareo ny io ny zavatra atahoranay de zao mety anahirana anareo le zavatra ataonareo mba eritrereto sy fakafakao sy laliny lalina ihany tompoko tena olona lehibe efa tena nahazo taona amin'ny teny hoe alaliny lalina ihany re tompoko fa so de anahirana andray le fanjakana rapitso ivadibadika sy fampisampisampotra sy famonomono fatany ohatran'io mba eritrereto olombelona mandeha tany tsika lolonlanitra sy mandeha tany
paietrety andre tokoa zay tsy manao hoe aza samborona izy samborona izy rehefa mahafinaritra anareo zany fa zavatra tenenay teo izay hoe mety anahirana anareo le izy zavatra te resana mamy de tsotra ny anay alahelo ny anay mipetraka hoe nananinona na tsy naninona le olona de samborona zany akory tsy anafoana an'le firongony fa le firongony raha karaka ny anaovanareo an'izany vao mainka excité izy hoe alao avy de ho hitantsika miveparana so nabetsaka mamy a so nabetsaka ianao de makasitraka mandroso rehefa misy ny antso manaraka eny tompoko mirabanao tompoko allo mirabanao tompoko mirabanao tompoko madame Clarisse tia miromandroso ny vato eny tompoko mirabanao mampatrika miraban'ny namako rehetrarehetra de isorana ndraitrako ianao raha nadadabay de mitsika rehetrarehetra fampiarana daholo mitsika zany a de mivavaka ho amin'ny folohantsika zay aloha ny tsika ny efa ambiviteny fa raha ity fitondrany ity de tsisy fanantenany tsy midika akory hoe firongo ntsika de manaraty azy fa ry zareo nefa zatra manaraty ny tsika hoe tsy tiany rajoelona de lazaina fafoza lazaina fafofoza sy ny karazana tsika tsy manaraty a fa ny atao no hita io zany aloha tsisy fanantenany zany hoe io tonga de fitantakan'ny baroa ary tonga de fitondrana maramila tonga de mpanafika foka zany no tena marina de zareo menakavy reo nge angorokarena de andositra ary efa teny filohantsika zany hoe misy firenena mitady hitrandraka eto amintsika ozy izy de io no manakaramany zareo mahatonga ny zavatra rehetrarehetra atao io tsisy fitiavana vahoaka zany ny an'ireo ary pisy loko vahoaka oka ho anareo fanavozana sa fahavoazana aza misoloko vahoaka fa 3 arivo zany teo amin'ny 13 mety eo fa zay nahita fa aza misolokiana mihitsy ho vahoaka eraha Madagasikara fa mimpanohana andrajoelona mbola misy valo tapotsisa angambany asa ataotsika hoe valo hoe tsy haiko ho filaza azy fa tsy aza misoloko vahoaka mihitsy fa olona ny karamaina tsy ampy 3 arivo nareo ny teo ary mbola verimberinay zany rehefa hitondra de mandehana amin'ny famarinana fa tsy hoe fisamborana andraolonkinona akory ny fidiana amin'ny firongony anareo fa ho hitanareo io amin'ny fifidianana ary ho any enenanareo io totra tompoko so nabetsaka ianao de makasitraka mandroso rehefa misy ny antso manaraka mirabanao tompoko allo maheno miraba tompoko namerina kely fa azafady mampatrika mamarana azafady a izaka azafady hitatiko tisiraka ihany tika eny tompoko mamarina kely tompoko eto ndray a miresaka momba le fisamborana tena mampalahelo be mihitsy le ataony zareo de ahoana moa fa mety be le raha matoa fitsarana le zareo voninahitra io mapetraka amin'ny sezam-boninahitra io ny zavatra ataony am'izao fa inona moa ny anton'ny alany feto hoe naninona izy fa daoka izy mba hitsara tena fa tsy tsaratsara ny olona samby samborona fa io mihitsy ny tena tokony samborona io raha matoa io afaka mitaoka izy ane zao satria efa vola be no azy na miliara amin'ny vidianana 5 volana teo de efa inona reo tenenina ny akoatra mila profo zany tsy maintsy nitapahako ianao satria mitena zany manko sao de manimba saina be mila profo zany fa tsy mety tsy maintsy nitapahako ianao fa mialatsiny mila profo hoentina melohany zany afantarana zany fa manjary manahirana ia eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko eny tompoko tenena mafimafy a tokotra mampalahelo be le zavatra misy amin'ny firenena tokotra fanentehana foana ny zavatra misy amin'ny firenena misy avelona toretovanazy rehetrarehetra de tovady taminy a mahery nareo fa firenena ny raha ny atety mbola mavona satria olona mandrakizay ho ampitondrana aty tena mitondra hoe ho ampitondrana mandrakizay ve nareo fatadio olona tena fitondrana mandrakizay a fa le vadikindramity fatako adanolo le fefampitamborana foana satria mety misy satria mitondra makany amin'ny fikorotanana ary tsy misy fitonina mampirenany firenena misy a zany zavatra manaraky zany a raha teteny alefaty misy ranga le fifidianana satria vao milatsaka ranga raha valomanana de ny foloha mitombo io ny fitoravelo azaty izy fa mety 5% fa raha voabetsaka ny mitombo io a ao anaty vato azy io tamiteny am'zany satria ny antony de zao tsy manana olona io a entre teny de firenena
dia dia mampahery amin'ny folorabenina any anatany efa so nabetsaka ianao dia makasitraka eny tompoko miravanao tompoko anao na manamamy fetra vetesaony rano eny tompoko ny anahy zany tiako tenenina dia tsotra tena manao tena hoe fiovana zao zany mba nieritreritra hoe zany fanovana zany fa mila kely koa famindrapo sy na eny hoe tiandry le olona eo fitondrana dia mba faly hoe tena mba mahay mamela elo ka izavadoza no nitranga fa dia tena hoe valifaty politika misy tena samy matsapa zany tsirairay tokony mba hoe famela izy moa tsy disy tsisy olona tsy tonga nafatra zany kosa nge fa za dia mbola manafatra le fitondrana hoe sody ho anenenanareo io zavatra ataonareo satria rehefa zay foana natao teto fa tsy mahay makalesona dia tady dio fa tsisy olona hipetraka eo fitondrana mandrakizay zany eny e zay dia tady dio zay fa nefarana jereo fa ho tsarainy tantara eto tsika za fotsiny dia miteny hoe raha tena mafy be ianao dia milatsaha ny fifidianana dia eo ny tsara ny vahoakanao hoe tena feom-bahoaka marina veny nametraka anao teo sa feon'olombitsy fa hatreto aloha dia sahako no miteny hoe feon'olombitsy no nametraka anareo teo dia tokony mba mieritreritra nareo hoe firenena jerena sy ampandrosoana ny fiainan'ny malagasy mbola fitetaka amin'ny tany hatramin'izao inge zao tsisy naheny mpanao politika intsony hoe mahantra ny malagasy ohatra zao hoe fa manan-karena daholo zany ny malagasy amin'izao satria nahazo toerana le mpanao politika fa ozy hoe nareo tsy hipetraka eo foana e sotra indrindra tompoko sovana betsaka ianao dia makasitraka lasantsika ny antso eny tompoko mirabanao tompoko miraba tompoko dada tokry avaty atsimrano eny tompoko za zany dia mbola mametaka foana ny ty fitondrana fanavozana fahavoazana ho an'ny firenena ty zao zao nosamborona indray ny député Raoldinina tsy nisy député na olom-pirenena fantatra aloha hoe nanao asa soa an'ny vahoaka na foy tena na foy arena na foy aina akoatran'iny député mivady iny dia tsy hitan'ireto olon-dreto zany zay atao fa le hoe zay olona akaiky ny fitondrana na olona tsy nanao inona izy na tsy manao inona teo amin'ny firenena hoe nanao ratsy dia hoenjehanao azadino anefa fa olona nofidin'ny vahoaka iny manana olona iny ao amin'ny faisana fahadiny ka sao dia sanatria sanatria ny vava re mianto fahavalo anentsika ny fitondrana amin'izao ka hitrotra ireo vahoaka ireo ary tsy hitrotra tsireo vahoaka ireo ihany hitrotra fa efa manomboka efa mamay fo daholo ny vahoaka malagasy zao ka sao dia sanatria ohatra izy tena hivatika zavatra ratsy ka tena ho sarotra ny mialy be miditra amin'le izy ohatran'izao ohatra moramora ihany no manenjika ara-politika sy ny managatra olona fa raha sanatria nge mivadika eo mitrotra indray ireo tsy voatazony tena marina tena miala tsiny fa tena manahy mihitsy hoe sanatria isy zava-doza ve eto amin'ity firenena ity indrindra eto amin'ity Antananarivo renivohitra Madagasikara ty aleo re mba ho tony mba omeo fitoniana le vahoaka fa rehefa eo nareo dia ataovy aloha zay hoe fanavozana fanatsarana amin'ny firenena fa ty faninjena sy fanagadrany ity tena poizina mandrora mitsalany le fitondrana amin'izao dia aloha moa fa ho hita hoe malagasy rehetra mitsara azy mankasitraka mampatrika so nabetsaka ianao dia makasitraka mandroso tompoko eny tompoko allo salama tompoko miraba tompoko madame Masina avy aty Amboditsiry tompoko tena isaoran'Andriamanitra fa tena elany naniry dia zao vao tafiditra tompoko eny tompoko tarao za zany mba te hilaza ihany tena tohana be mihitsy fonena enanbe député Naivo Raoldinina tena rangamba tsy mbola nisy olona ka hoe nahavita soa tetỳ amin'ny boriboritany fahadimy fa dia mandeha foana ve le alako dika tsy tiako tare za te teny amin'ny madame ministre io izako misy zavatra efa isoerinay dia ianao foana no miteny dia mahita lazaina foana ianao amin'le zavatra mitranga rehetrarehetra dia asivy fanazavana io dia mieritreritra fa hipetraka mandrakizay inona nahatonga anao nitsokana kalivelana noho izany izahay firongona tsy hoe rehefa tsy miteny akory zahay dia hoe tena afaka manao izay tiana atao ianao arany tao famakafakana tao radio antsiva marina mihitsy ny tena le famakafakana tao hoe voavorava ny gouvernement lasa ianao nitsokana kany France aloha
inona ny antony andrisiranao mandeha makany avy indray ianao vao tendry minisitra izay indray ianao vao miverina ka zao président Rajoelina tena navita zavatra iny teto ary zahay ny olona samy mihinana daholo izay filoham-pirenena rehetrarehetra teo fa tsisy mirara vahoaka zany fa i président Andry Rajoelina nahalala nanomeny sahirana ary tena malahelo ny atakitainy mihitsy zahay hoe raha teo izy ohatra zao izy na nihinana aza tsy tia tena ohatra anareo fa ianareo ianao mody mampiresaka vahoaka nefa ny ary ambadika alitsy rehefa miesesika io mandefa mana fanambarany ary efa araky ny olona daholo rehetra natika sao dia mba tsy zakanareo zavatra ataon'ny olona rehefa avy fa tokony mba misaina ihany amin'ity fisambosamborana sy ty fananam-bahoaka atao tsy tatsony zady tena malahelo ho aiza ihany ty Madagasikara ty fa zay ve zany le zavatra tsy maintsy izorana manoatra noho ny manao ratsy nefa ianareo no manao zavatra ao dia zay vahoaka madinika amin'ny lasa mizaka ny vokatry ny ataonareo ka za zany mba te-eritreritra hoe aza mijery any hoe zao fa Andriamanitra no atahory dia alao andeha amin'ny famarina dia eno ihany raha mandray mitengona andreo misaotra indrindra tompoko so nabetsaka ianao dia makasitraka andrasantsika ny andro manaraka eny tompoko mirabanao tompoko eny tompoko miaraba malagasy tsy vapolo raha solo 67 eny tompoko izy efa fantatra diso katsy le filoham-panavozana satria izy raha tonga teo tsy manana olona tsy manana basy tsy manana ininy dia tia masiasy vemma daholo ny élément dia lasa ohatrany hoe dia toro-hevitra ny arahany dia any amin'ny Tsianaramany izy miasa dia lasa ohatrany hoe ataon'ilay tsy fitaovana fotsiny izy io amin'ilay resaka fanavozana fa tsisy fanavozana vita tsisy le ministre fanavozana zao tsy mba reteny mihitsy hoe zao concertation zao ny chronogramme zao ny tokony andirapitra zao tokony andirafaka pitra dia ty fisamborana lavy ito mibazin'le olona antenanina dia akatona ty mibaziny ry antenanina dia akatona ty ny clienty arenanary dia dina zay sisa le système io zao no anao refonte total lisy pifidianina dia tsy menatra kory le filohanseny milaza 12 vola anaovana refonte total zalahy lisy pifidianana vozona ve dia ao anatin'ny 12 vola dia amin'ny 2027 zany vao vita ny lisy pifidianana vaovao dia orizay zany no andrasantsika eto dia tsika mody ahodikodina gauche droite gauche dikadray no sambo izy zany zao efa lasa toy zay vao mpamakatra zao mandoa lasa ray tsy mba hoe ina zany efa nisy samborina ve natao fanadiadiana ve nandorony tranole olona efa nisy samborina ve natao fanadiadiana ve nandoro an'ireny téléphérique sy fananam-bahoaka reny misy sary eny hita dia tonga misy reny hitsy hoe hita tao anaty caméra teo fa ndao no samborina dia adiadiana aloha dia atsomelika izy fa le olona voampamakatra no samborinao ataonao fanadiadiana dia inona zany tena mandeha sady amin'izay amin'ny andro alina le olona tsy hoe olona danger na ohatra zao amin'ny andro alina ve le olona no samborinao tena mahagaga be le izy hoe aiza zany le tena fanavozana lany olona le olona fanavozana dia alà anaty dia secrétaire général naty afinga secrétaire général rety ministre tsy asorina dia atao ministre ary atao governa atao ambassade ary tapitra anazy place daholo zao le C5 dia tavela ary le collectif de candidat ary miaka fotsiny ary alolovin'le C5 io mahazo place izy andray ty azo place dia aleo afaambasady ary atao gouverneur ary dia atao PDS ary io tarakeo collectif de candidat le porogony reny mo arakaraky ny amenahana anaranazy mahabotrabotra anazy atao foza vao mainky afaly atao forogo vao mainky mibitaka dia tsy tatsony hoe atao ahoana reto olondreto fa arakaraky ny anabyrabiana azy mahabotrabotra azy dia io ny anaovana an'le izy hoe inona zany ny driblena n'le fitondrano tako natreny zao le karana raky ambe folo aio zao le karana raky ambe folo nanaovana esike reny tsisy anankiray voasambotra akory
ny elohelera Madagasikara eto dia le gasy ihany fampisambotra le olona amizay le olona tokony ho samborina tsy samborina fa ny zavatra tokony tsy ho samborina indray samborinao dia inona zany no andeha eto amin'le firenena eto raha mitoy eny izao zany dia eo zany tsika mandrapa tonga 2027 dia tonga 2027 dia zay vao anao tetezamita vaovao raha izao fanteny zavatra izao no malalinina sy dinihana tsara tsy fanavaozona zany ty fa fanaovana fantaniana mandany andro rajoelona fotsiny mandrapatonga 2028 zay zany no tena fandehan'le kilalao hoe lanina zany mandany le filoha teo aloha dia any zay vao anao tetezamita vaovao amizay dia tokony ho taitra amizay zany ny gasy ireo député rehetrarehetra indépendant reo ny avereny daholo propagandandreo fa nalany an'ireo dia nanoana ny président Rajoelina miaraka amin'ny président Rajoelina fa tsy omby le listeny Ramara tary dia rehefa tsy mifidy amin'ity zany dia na Liva Rasona zany na député Pek zany na député tany Ambovombe tany Panitany tany Mbosary Atsimo tany be dia be ny indépendant rehetrarehetra ireo avy ireny ny propagandandreo fa manoana ny président Rajoelina miaraka amin'ny président Rajoelina fa noho izay tonga le fanavaozana mody mipitika zala satria atao io dia tsy mahataty an'io andro zay io dia rera misy député indépendant mihitsy anie samborina ry izy député any mety tosoketaria anany iny dia nabosotraingana aveo satria tsy mambra an'le Irma dia io Irma Rafily 20 veranga no ahodinao dia io zany zao dia tedavina idina koa za raha olo tapitra avy any aminao tapaka avy any aminao le izy so any ianao tao anatin'izay faneho-kevitra izay andrasantsika ny antso roa sisa no raisitsika antso anako eny tompoko miaraba tompoko eny tompoko malahelo tokoa ny fomba eno iza kay dia avaiza azafady madame Figabaty Atsindrano eny tompoko ty fitondrano ty hoe fitondrano Pinochet arana tadidy tamin'ny taona zany teo amin'ny 20 taonako dia nampiaro hoe izany fitondrano Pinochet izany dia tsy tsatona so dia mba matahorana Andriamanitra rangahy tena matahora tena mampalahelo ny zavatra atao rehetrarehetra fa so dia rapitsona raha rapitsika n'Andriamanitra nge mba hizavatra amin'ny anarany ho ahy efa miteny teto hoe tsy azo tsotsopoan'Andriamanitra ka dia manafatra anareo mpitondra mba hajanony io zavatra ataonareo io hoe ka aza mivaly aminareo ny raha ataonareo za mbovombera raharazana fa tena malahelo aho hoe inona mampatonga an'le olona no toetsaina ohatr'izany eny tompoko saotra tompoko so nabetsaka ianao dia makasitraka ndrasantsika ny antso manaraka antso ray farany zany no raisitsika eny tompoko mirabanao tompoko tapaka izy ianao zany no mamarana ny antso eny tompoko hitapaka indray ndrasantsika eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko le radio aloha ataovy moramora le radio ataovy moramora azafady fa nataoko moramora ka eny tompoko zao iza aloha iza de iza le anarana azafady Roger Avety Vato eny tompoko zao le zavatra re io fanenjenan'ny président Rajoelina io efa jerevy le io tsara fitsarana io nanino izy nandroso tany ivelona io rangahy ny tokony samborina fa tsy raha olodilina io ny tokony samborina io mpitsara io président fitsarana io
satria izy hoe dia olona tsara ve dia sambosamborona tao sarika am-pandriana tsy mety io ataon'jareo io a zay ny tena tiako tenenina mamy a io raha ohatiny olona tsara fanahy be ohatran'io raha nga dia ataon'jareo ohatran'io sotra indrindra ary a zay fotsiny azo sambosamborona raha miaraka amin'ny raha président rajoel a sotra ia isaorana betsaka ianao dia makasitraka sotra indrindra eny tompo io izay ny antsono raisina tamintsika ary piano jaina makasitraka makatela indrindra tompo ia marana ny fandarantsika ry piano ajaina ao anatin'izao fandarana okazavy zao famitinana ihany no entina ny akamaroany ny antso teo zany rehefa noenona sy nampitaina ny heviny olona nisy aloha anakay teo somary lopevikely dia tsy maintsy nitapahana satria mila profo any zavatra rehefa resahana dia le manaratsy olona be loatra tsy dia mety tsika zany eo anatin'le fifampitezana foana mba hanana an'izay le hoe olombanina zay ny faneho-kevitra ny mahazo tezitra fa tsy mahazo manota zay ka ny fahalalahana amin'ny teny ao anatin'izay fahalalahany teny zay mariky ny demokrasia dia mampitentsika fa raha misy kosa ny fanotsiana tokony hoentina dia tsy maintsy ny zavatra tiana tenenina ny antsoantso teo zao dia tena hoe alahelo mibetsaka alahelo satria io moa zany ny zava-misy hoe ny solombavam-bahoaka ny vahodinina amboribory tamin'ny fahafito dia ny samborina zafady boribory tamin'ny fahadimy zafady tompoko dia no samborina ary entina tao fanadiadiana izao fotoana zao mbola hoe anao moa zany tena vaovao satria mbola tsy fantatra marina hoe inona no samborana azy fa tao anatin'izay sy eo rehetrarehetra zay zany no mahatonga ny olona rehetra miteny hoe matotonga tamin'izay faneho-kevitra zay ny olona ny hoe be loatra le resaka fisambosamborana dia atsipy zany teny zany eny tandroky ny omby atsipy zany teny zany ho any am-pony mahalala mahatonga amin'ny teny an'izay dia zao hoe raha sehatra zava fisamborana zany manko a mampitahotra mampioroa zany mampangovotra zany dia zay no lasa feno ao anatin'le olo-pirenena ka raha vao ny olona miainao anatin'ny tahotra sy nooroa dia sarotra ho azy ny androso ary lasa vato misakana angeza be iny eo amin'ny sehatra rehetra tiany iainana na amin'ny fiariany zany na amin'ny sehatra samihafa eto anefa tsy miteny hoe marina na diso ny olona samborina iny miakina amin'ny fanadiadiana fa ny zavatra tiako tenenina dia zao tsy hidirako ny amin'izay fa ny zavatra tiana tenenina ao anatin'izay dia hoe matoa zany tonga le faneho-kevitra le olona dia efa mihoatra be le izy ny tiako tenenina amin'le hoe mihoatra be zany lasa mampifandrafy an'le malagasy samy malagasy lasa mifanometsiny ny malagasy samy malagasy lasa mifampepanga ny malagasy samy malagasy fa misy teny azo raisina teo raha nahenontsika ny tenin'ny FFKM tandindomindozana ny firenena raha raisina koa ny teny mahakristianina anankiray zay tsy nanota taminareo nao kitorabato azy zany nefa tsy midika fa tsy hoe tsy tanytandalantsika fa misy zavatra mivaingana be hitan'ny vahoaka eny mety ho hitan'izao tontolo zao rehefa manara-baovao n'izao tontolo zao hoe fa inona foan'izao zavatra ao Madagasikara zao dia tonga any amin'le hoe le pomba an'le filoha teo aloha
tapitra samborana le mpitona kanefa ndaso samy mara vaovao tsika izahay mpizara vaovao ihany koa fa hoe ao amin'ny nasolom-bavam-bahoaka na amin'iza na amin'iza dia misy zavatra afantaran'ny olom-pirenena azy ihany koa fa sain'le olona moa amin'izao miaraka amin'ny fitondrana dia lasa ratsy ny sain'le olona hoe ka miaraka amin'ny fitondrana ka izy voakitika intsony zany daholo zany problème mipetraka moa ny zavatra tiana ampitaina ao anatin'izay dia izao ny anoerana an'le fitondrana amin'ny sehatry ny fanoerana demokratika tompoko dia eo le tsy eo amin'le resaka le hoe fisamborana sy ny sisa fa aloha mba hisongadina bebe kokoa ny asa zay tanterahana amin'izao fiainam-pirenena atrehantsika izao zay no anjasan'le olom-pirenena zay ny tadiavin'ny malagasy anaraha-maso akaiky an'le hoe fanavaozana le fanovana fa tsy any amin'ny resaka mampitebiteby mampiororo mampatahotra fa raha izany no mifafy foana sy zavatra miseho foana isa minitra segonda ny apitso dia tadio tsara fa lasa mamboly fahavalo ho an'ny tenany ny tompona andraikitra sy ny fitondrana manao an'izany tsotra be ilay izy zay tena lahara-pahamehana amin'ny zavatra trehan'ny fiainan'ny vahoaka ao anatin'izay fanavaozana fanatsarana ny fiainam-bahoaka ny fandriampahalemana sosialim-bahoaka sy ny zavatra maro samihafa mikasikasika ny fiainam-pirenena sy ny no aloha mba ho lahara-pahamehana re tompoko ny akoatran'izay tompona andraikitra sy manam-pahefananareo ao anatin'izay ny resaka fanadiadiana sy ny sisa lalàna tantandalàntsika afaka mijery an'izay fa lasa tena ahoana zany ny ilazana azy mamso lasa ohatran'ny kende hoe zavatra tseritrerity ny saina ny zavatra trehana zay zany ny zavatra misy ka ohatran'izay ohatran'izany koa le resaka jerosoano zao anisan'ny lahara-pahamehana iny mbola resahantsika eto amin'ny andro manaraka hoe anisan'ny lahara-pahamehana le resaka jerosoano aiza ho aiza izy amin'izao sorany ianao mampisoa tao amin'ny lafiny teknika mampateky andrenjanasoa feto amin'ny fandorana